eny ary fifaliana ho akoho no mandray anareo rehetra ary de tena mirary soa mirary tsara ho anareo mba havitanareo an'izany andraikitra sarobidy izany amin'ny fikambanantsika sy ny firenena ary ny fiangonana. Na tonga hotily de ny dadako nianatra tany a Paris. Rehefa nianatra tany izy de nitsitika fiangonana maromaro zay nisy tily. De nanoratra tamineny izy, neninay zany, hoe ampidiry sokotiny ankizy fa tsara io fikambanana io. De nampidiry neny tily daholo zay rehetrarehetra zay menada avy, zay fito menada zay, tsisy zay tsy nandalo sokotina ray aza, tao avaratra Andohalo zany. De zay fampirisihan'ny dady zay zany no nahatonga sokoto hotily. Be ny zavatra nanamarika fa ny tena zavatra tiako mba ho singianina eto de ny nahitako ray aman-dreny manampy ny fikambanana amina vola, amina hevitra, amina fitaovana. Hitako zany tao avarandoalo tao moa fivondronana nisy azy zany de tena zany komity mpivondronana tao zany de olona tena nazoto ary tena nankasitraka ny fikambanana ary tena nanohana. Ary tsy afeniko anareo fa zany zavatra zany tena manohana ny fo mihitsy mahita zany satria resy lahatra le ray aman-dreny fa ity fikambanana ity de fikambanana tena tokony toanana amin'ny hery rehetra. Zay zany tao avarandoalo tsy mba sahirana mihitsy hoe tsisy mpanohany sara tsisy volany fikambanany de tena votoana mafy de mafy mihitsy. Angambo zao zay manatrika ny lasinareo any mety misy avy ao vatandoalo de afaka ampitay izy hoe manahoana am'izao fotoana zao fa tamin'ny andro ray aloha de tena zay ny any tena nanaitra sady tena nanohana ny foko mihitsy. Tena hogagy ianareo raha lazako hoe tsy hitako zay nanahirana tsy hitako mihitsy satria ny ataoko hoe tohana ho an'ny mpendraikitra de komity mpivondronana ny ray aman-dreny. Rehefa ireo no zavatra manahirana eo tao varandoalo zay tena votoana mihitsy. Ary ny ray aman-dreny tamin'izao mpendraikitra moa zany de tena le visite de parent de atao foana de resy lahatra koa tsy mba nanana ray aman-dreny natily nanahirana mihitsy ary isaorako an'Andriamanitra zany fa de ray aman-dreny tena nahatoky ahako hoe ianao mpendraikitra mahatoky anao zay alefanay ny zanakao. Miavatra aloha voalohany indrindra tena ataoko hoe voalohany indrindra de misaoran'Andriamanitra le rehetra raha tafiditra amin'ity fikambanany ty ianareo. Misaoran'Andriamanitra fa tsy kitoto na tafiditra tato fa tena sitrapon'Andriamanitra. Nofidiny ianareo an'ity fikambanany ty zay fikambanana manompo an'Andriamanitra miasa ho an'ny tanora ary inona indray moa ho antsika tanora hoa ho zavatra lehibe io zany hoe manompo an'Andriamanitra sy miasa ho an'ny tanora. Ho iaho hoe voalohany indrindra ny afatra mba avy ety amiko de hoe misaoran'Andriamanitra
raha tafiditra amin'ity fikambana am'ity ary faharoa ty fikambana am'ity tsy natao hijanonana mandramaty akory da misy fetra ny hijanonana ato ka araroty le fotoana zay hijanonanareo ato araroty le andraikitra tananareo ato na folo ianareo na mpiandraikitra ianareo araroty ny mbola amelan'ny ray aman-dreninareo anao an'izao fikambana zao satria mandalo ny fotoana toetsaina sokoto ny toetsaina sokoto aloha amin'iny boky kely ny soratako iny raha ozy nareo fitindra satria marina tokoa fa tsy voatantara itolona izy de zao miainga avy amin'ny tarigetra ohatra zany ataontsika hoe tarigetra de hoe manolo lehibe ny lovitao tsy mananao foana ny lovitao ireo toetsay ireo zavatra atao reo a de miainga avy amin'ny toetsaina zay olona nanao lovitao zany tokony tsy hanaonao foana ary manolo lehibe azavy zany satria raha mbola kely ianao de zao le manaonao foany ty mihitsy ny tena zava-doza to zara fa vita fotsy ny zavatra ary tsy miraharaha ray aman-dreny tsony tsy manolo lehibe de tsy lasa olona tsy hovaniny ianao raha zay ny tondrana azy fa zay zany zao le tarigetra de ny faharoa miainga amin'ny lalàna itsika zao nytily de manana lalàna fo misy toetsaina daholo reo ohatra zao ny hoe tokateny ny tily rehefa zaina zay se de zay no isy fa tsy miova an-dalana eny foana le zavatra azo zany hoe azo itokisana zany se hoe zao no lazainy aminy ary io zava-dehibe mihitsy io ny olona itokisana ary zay ne ny mahatonga an'le hoe ary ny fatelo afara de ny amin'ny fanekena tarigetra fanekena lalàna miaingy am'ireo zany de toetsaina tadio fa itsika tily le retsy a de fikambanana manefy toetra zany manefy olona ka aderaderatsika mihitsy hoe ireo no anefenay zay olona mihitsy tato aminay ary rehefa viato izy de mitana an'ireo toetra zao mandra-pahafatiny ary zay ne mahatonga an'le hoe tily ray andro tily isan'andro tily mandrak'izay e tsy hoe anao tily foana korytsika mandra-pahafatitsika fa tsy maintsy mitsahatra io fa le toetsaina io tafatoetra io mandra-pahafaty io tafatoetra io ka raha fitinina de zay miainga avy am'ireo zavatra anankitelo reo ny toetsaina sokoto voalohany aloha de vomafy mihitsy zay olona tsy mainty tena vomafy tadidiko tsara mitondra lasy fanaterana ny ray andro tsy hoe ndray andro zany fa indray maka de misy indraikitra nanatona indraikitra vehivavy izy io zafaty se fo izy izy fa tsika ty amin'ny lasy aty a de hoe mpianata daholo ny tily zany efa miara-milasa amiko eto zao misy olona tiako ka inona ny ataoko gato izy nanantena hoe ho betiko fa za tsy nibety azy misy ho za hoe misoran'Andriamanitra manana fitiavana satria sambatra zay olona amity
fa ny faharoa manarakaraka an'izay dia tandremo fa tsy kilalao akory ny fitiavana. Tsy azo atao kilalao io fa tsy maintsy kolokoloina ny fitiavana satria zay no ahatsara miafara antsika. Zay mivady zao a dia amin'ny herintaona tahaka izao dia ho feny 50 taona ny vadianay. Fa mbola misy zavatra anankiray moa olazaiko momba ny fitiavana. Ny fitiavana dia tahaka io fa zavatra sarobidy dia sarobidy io amin'ny fiainana satria io fitiavana io tsy avy ao amin'se akory fa avy any amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ninona fitiavana avy any amin'Andriamanitra? Fitiavan-tanindrazana, fitiavana namana, fitiavana olo-tiana, fitiavana ray aman-dreny, avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary zany ny mahatonga ny teny eo amin'ny soratra masina hoe Andriamanitra dia ahoana ny toeny? Andriamanitra dia fitiavana. Ka zavatra sarobidy io a tsy azo ataotao foana ary tsy azo lalaovina satria tsy misy olona manao kilalao an'Andriamanitra. Ka ny tena marina dia izao, tsy mbola tokony hanao mpiandraikitra mihitsy izy raha tsy efa tena mahatsapa mihitsy ao anatiny fa voantso mpiandraikitra ary ity le olona iandraiketan'ireo. Raha vao tsy izay mihitsy no izy fa mahamaika fotsiny hoe hanao mpiandraikitra dia velo fa famitahana ny mpiandraikitra zany sady famitahana ny komity mpivondrona na famitahana ny ankizy izay hoetiny. Fa ny mpiandraikitra dia olona efa tena resy lahatra mihitsy amin'ny mahatiny ary dia tena haina ny fetra amin'ny mahazo kotrany. Atao mazava tsara aloha ny resaka. Za tenako tsy milaza aminareo hoe za le ritsy ny taratra fa raha ianareo ny mahatsiaro fa taratra ako dia anareo zay. Mazava ve aloha zay hevitra zay? Tsy misy olona mitsangana ka milaza hoe tandremo tsara fa zany fitaratra fa jereo azy. Fa ny olona zay mijery azy no manapa-kevitra hoe fitaratra ho ahy ny olona. Fakakotahaka iny olona. Zay le izy. Ka le fanontaniany se mantsy hoe ahoana no ahazoko mijoro taratra, fitaratra. Io aloha dia tsy fanapahan-kevitra samy rery mihitsy io. Za lazaiko anareo amin'izao za efa antitra izao dia tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy fa nandalitra tao amin'ity fikambanantsika. Fantatrareo tsara fa nanao député ahako solombavam-bahoaka teto Antananarivo. Fantatrareo tsara koa fa mpikambana tao amin'ny atao hoe FFM ako. Reny rehetrarehetra reny tsy misy hoe andao anao an'izao satria mba misy an'izao mba misy an'izao fa dia tena le toe-tsaina sy le nitaizanako tato amin'ity fikambanana ity no nanosika fotsiny zao hoe andray andraikitra akandraikitra. Betsaka anie amin'izao fotoana izao no manome tsiny ny mpitondra fanjakana. Hoe izao no ataon'ny mpitondra fanjakana zao. Fa ny fanontaniana dia hoe ary se mba inona ny ataon'se ao an'le firenena? Inona no ataon'se? Sa hitsikeran'ny olona manao fotsiny? Ka ny ady izao hoe rehefa renareo ny antso manompo tanindrazana
midira raisy dodolo ny andraikitra fa io tsy mandray andraikitra io a tsy mahasoa atsika io ny fandraisana andraikitra no mitaiza atsika responsabilité éducation par la responsabilité ny olona mandray andraikitra ihany no anana toetra ilainy ny firenena sy ny fiangonana ary na de hoe ny mampitandrina ako azy sy afeniko mihitsy fa betsaka ny ray kilasy tamiko no gaga ety aveo ina ny idiran'ny ramino anao mpitandrina nefa mba olona afaka baky ny adaly evendralanga ma fa manao mpitandrina de ny olona dondrona ny manao mpitandrina za de valy mihitsy satria tena eo tena misaotra n'Andriamanitra fa nitaritin'Andriamanitra tamin'ny lalana nafinaritra ka ny hoe mijoro fitaraka ho atsika de zao aza miandry fa zay le atsika le hoe akany atrany vonona andray andraikitra eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiangonana eo amin'ny firenentsika ary rehefa manao zavatra de fitao tsara le zavatra za le rezy a de tena miaiky mihitsy any Baden Powell zay nanorona ny scoutisme satria nahoana ity scoutisme tia tsy nataony mihitsy hoe lany eo daholo ny fotoana ny se fa tena mazava tsara mihitsy ao anatin'ny herinandro misy fito andro ray andro ihany milaina se am'izay ao anatin'ny ray volana misy efatra herinandro weekend ray ihany milaina am'se anaovan'ny se lasitselatra ary ao anatin'ny telo volana ao anatin'ny heritaona misy fotoana herinandro na folo andro farafabetsany andehanany se milasa ka ireo andro zay takiny ny fikambanana am'se reo tsy manimba mihitsy na indraiky na kely varavety azy ny fianarana za de nanohy foana ny fianarako BBC baka hatrany akatso nanohy foana ny fianarako tsy mba niala tamin'ity skoty tia na de ndray andro azy fa zao fotsiny fandaminan'ny fotoana se atao tsara rehefa mianatra se de mianara tsara de mianara ka za zany a de tena tsy azoko mihitsy reny mpendraikitra hoe anomana baka ka ankataka aloha hijanona kely tena tsy azoko mihitsy le izy tsy azoko mihitsy satria ity fikambanana ity de fikambanana natao anampy atsika eo amin'ny fiainana zany hoe nanampy atsika amin'ny fianarana fa tsy natao animba ny fianarana ataotsika ka za tena mijoro vavolombelona mihitsy ny hoe tsy manimba ny fianarana ity fa mainka aza manampy ny fianarana ary ndresaka fitiavana moa nareo teo vadiko moa de mpanazaka ary mifankaty zahay azaiko anareo mihitsy fa ny fotoana ionana iroa amin'ny mampifankaty anay de miferanay mihitsy ahoana moa izy iny raha manto rehefa somady indray amin'ny herinandro na de filohan'ny scoutisme teto Antananarivo ary izy ary zany secrétaire miaraka foana zany mikasika ny scout fa rehefa ampiaraka zay de tsisy hevitra fa zoma adiny ray zay le izy de ampy misy moa tsy le milona be ao tsy miaraka zomako miaraka sabotsika miaraka latsany tsy mahagaga raha tsy mahavita niny iny zay tena mahaskoto ny skoto mahay mandamina tsara an'le fotoana ary entitra amin'ny fotoana io eto a miaraka misipako eto a mianatra mialina manao devoir mandeha tsara ny zavatra rehetra fa le olona tsy mahay mandamina ny fotoanany
ary olona tsy mifantoka amin'ny fianarana zay ataony reny le manao vakansa kely aloha fa manao skoto zay zany de afaka amitsika tanora ataovy daholo ny zavatra rehetra fa mahaiza mandamina fotoana anareo za aloha mitodika foana mpiandraikitra satria mpiandraikitra no tompony andraikitra voalohany amin'ny fitaizana skoto amin'ny ankizy zay ety ka raha vao miresaka hoe mpanatsika de io za hoe manahoana aloha ny aim-panahy an'le mpiandraikitra mpandray fanasan'ny tompo izy tena kristianina mafana fo amin'ny fiangonana zay mampianatra sekoly lahady zay ka ny aim-panahy fikambanana de opelatany amin'ny mpiandraikitra amin'ny fifirako azy aoka le mpiandraikitra anana aim-panahy matanjaka tsara olona mivavaka olona mamaky ny baiboly sy miaina ilay soratra masina zay novakiny zay voalohany indrindra aloha za tsy de mihevitra loatra hoe le fikambanana zay mitondra atsika 10 andro isaky ny telo isa-taona no takina zavatra be dehibe fa le fiainana andavanandro n'le mpiandraikitra mihitsy amin'ny fitondrany an'le ankizy sy tanora sy zatovo ny tena zavatra lehibe ny fahaizany mampivavaka an'ireo ankizy ireo any amin'ny lasy any mampitodika azy amin'Andriamanitra zavatra ngeza be de ngeza be zany ary za raha mieritreritra ny zavatra ny aina koa de za tena resy lahatra amin'ny momba misy fa le fikambanana zay nanome aim-panahy ataoko fa eo Andriamanitra mihitsy no miantso mpitandrina ka ny olona milaza hoe tsisy aim-panahy ato de raha marina lazainy de za de io za hoe ny any mpiandraikitra ihany le izy kanefa iankina koa amin'ny filoha zay mahay manofana ny mpiandraikitra am'izany atao hoe aim-panahy zany io a tsy misy hoe ahoana ny fitaizana an'le zandrikely fa ampiary fotsiny zao ny skotisma raha ohatra zao tsika hoe mampilalao tsika dia ataovy mazava tsara ny fitsipon-talao ary tarito ny zandrikely marina am'lalao zay ataony tsy angalangalatra rehefa gisitra ianao raha nisy fananana ka gisitra de gisitra ianao resy ny ekipanao maneke resy maharesy ny ekipanao mahaiza mandresy ka zany rehetra zany io anefa ty le skotisma neka mahafinaritra mihitsy le fahaizana mampiatra le skotisma fotsiny ny ilaina de ainse mitaiza miboakely le fahaizana mampiasa azy fotsiny fa io tsy misy clé manokana fa zao ampiary fotsiny le skotisma ampiary fotsiny le skotisma ianaro le skotisma dia ampiaro le izy ohatra zao ataoko hoe za variana mihitsy zao ny zanaky ny zavikeliko anankiray zao atao an-tranonay aty akely efa 7 taona meno dali 7 taona le dala mbola matahotra fony le dala vokalina kely asina hoe diova vady be aty amin'ny alina matahotra le dala zay le izy hoe ampiaro ny skoto afaka io tahoatahotra io afaka io alatralatra io afaka io laingalainga io ampiaro fotsiny skoto de vita io mahaiza mampiatra ny skotisma ny skotisma tsy zavatra ianarana fa zavatra iainana ampiarina ny skotisma de le fihetseham-po am'izay zay fitaizana ka io le lazako hoe etery alohana le lazako hoe mahaiza mandamina andro fotoana ataoko ny facebook na io facebook io any arany izy le verako any azo atao ane milalao an'io manatin'ny skota
ohatra hoe manokatra facebook anankiray ny antoko de isaky ny any de zao misy azao azo atao zany fa le fahaizana mandamina fotoana fotsiny fa le tanora misy zavatra misitona azy makany de lasa le any de zao fa tsisy tsony le fifehezan-tena autodiscipline ka izay olona tsy manano autodiscipline olona fitafita mihitsy izy amin'ny fiainana rehetra fa tsy amin'ny zavatra rehetra ya marina tokoa fa mananafatra aho ny fianakaviam-be ty leto Madagasikara ho atsika ty le aloha de tady tsara ilay mahazaka pelolana ny fiangonana ny firenena ny skotisma ireo le izy ka za mihefitra fa am'izao fotoana zao tena mila ianarantsika mihitsy ny hoe ahoana ny tena fomba hitiavana ny ty Madagasikara tiavatsika ny firenetsika ampandrosoana ny firenetsika zavatra tena ngeza be ahoana ny fomba tena ampandrosoana ny fiangonana ary ahoana no ampandrosoana ny tiby tokony ho haitsika manome ny tily mendrika an'ity Madagasikara tsika mila tily taky ny inona no mendrika any Madagasikara zany ny fanontaniana lehibe ho an'ny fianakaviam-be any skotisma de tsy maintsy samy mahay mandray ny andraikiny tsara ny filo mandray ny andraikiny comite partal mandray ny andraikiny mpendraikitra mandray ny andraikiny fa raha samy tena mahay ny andraikiny ka mandray le andraikitra arak'izay tokony izy dia ahazo ny tily mendrika azy ty Madagasikara malalatsika ty ny resaka fitiavan-tanin-drazana da jereo tsara ne ny hira tsika skotile hainareo ve ny hirany chef randrily hoe etazanay mitsika ry hainareo ve izy mahirao kely hoe hoaino koa Iandro avy mankaty iainga izay tsenanio avy naika velokira ny fona etazana ngitsikery iandro avy mankaty iainga izay tsenanio avy naika velokira ny fona Rana eritsaina fotena tinantonina fandamatena no tefena mety manoko firenena Malagasy marantena fiainatsambatra omena fotanorana zereo zany ane zavatra ngezabe misy hoe hoavinay hoavy zay mitsika avy ro avinay zay tsy matahotra satria zay vonona ny fotanoranay anome azy na le tonikira zany e matetika am'izao fotoana zao le hiratsika efa lasa vaky sova fotsiny le tsy mety le zavatra ka na tonikira io na lalao io na inona io de jeo tsara fa tsy maintsy mitodika tsara any am'le firenetsika ary mitaiza azy mitaiza zany anana zany fitiava-tanindrazana zany isika ary
de fiainatsambatra no tokony ometsika n'ity Madagasikara ty fa mampalahelo loatra Madagasikara, mampalahelo loatra mihitsy. Tsisy fiainatsambatra fa fiainana tena lomorona sy fiainana tsy alehany mihitsy no ometsika amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka raha ny fianaka amin'ny vimbeny sokoto dia everiko fa manana ny fitsipika sy manana ny cadre rehetra hoentina manao sokoto tsara ho an'ny Madagasikara tsika, ka dia everiko fa izay ho zao hoe aoka ometsika ny sokoto, ometsika ny fiangonana, ny firenena ka ny sokotisma tsara ty amintsika.